Ok zay va be zesy teto fotsiny eo olona. Tarehiny ratsy dia volona olagolaka fa ok zay aloha mitohy ny resantsika kokoa daholo zanagasikara rehetrarehetra. Za mbola tiany nareo koa mino fa ao daholo tiany hoe ho an'ny olona tsy manambady na ho an'ny olona sarabady na ho an'ny olona tokantena. Dia ahoana izany tokony atao raha ohatra ka te hilely? Iny aloha efa natoraly amintsika olombelona iny, rehefa nonga vao miara sakana dia tsy maintsy izay foana eo ilay fientanana. Tsy afaka andosirana anefa ilay izy satria izay ny zava-misy amintsika olombelona. Dia inona no tokony atao? Rehefa tsy mieritreritra be ilay izy tsy misy maharatsy anazy aloha. Hafa ny olona manambady, ny manambady dia efa hoe efa izay no zavatra tsy maintsy lalovan'ny mpivady, dia afaka mientana eo foana ny mpivady maraina atoandro hariva arakaraka izay hoe tian'izy anankiroa. Fa raha ohatra ianao ka hoe mbola tsy manambady na hoe efa nisarabady na koa hoe tokantena, tsy misy olana mihitsy raha ohatra ianao ka hoe tsy milely izany. Tsy mahafaty angeritra ireo ilay izy, tsy mahafaty izany mihitsy, fa miankina amin'ny tsirairay. Raha ohatra indry izao ohatra mbola mpianatra, aza dia maika loatra aloha, izay no apetrako indry. Tovovavy no lazaiko aza mipingapinga aloha loatra indry, potika no ho avy indry raha vao ohatra indry ka manokatra fialoha loatra, satria ny lehilahy tsy manana eritreritra ka vady an'izany raha mbola mpianatra indray. Ho an'ny lehilahy ihany koa, tovolahy, izay raha angamba mangididy izay fa te hilely izay lehilahy mieritreritra te hahazo vehivavy virjiny, dia maisa izany lehilahy apirima tsara lehilahy taka rehefa vonona lehilahy manana asa, vonona lehilahy ny hiaraka hiafy miaraka amin'ny vadiny vehivavy, maka vady lehilahy avy eo dia afaka milely foana nareo maraina atoandro hariva. Tsisy maharatsy an'izany. Ary lehilahy ange tsy maintsy hahazo virjiny koa lehilahy satria lehilahy olona tsy lely, tsisy maharatsy an'izany. Fa lehilahy raha ohatra zatra milely etsy sy eroa dia tsy maintsy vehivavy mitovy ohatran'ny lehilahy ihany koa ny vadiny eo. Ho an'ny vehivavy tokantena dia ahoana izany zahako mba tokony hilely kanefa dia ahoana. Dia raha ohatra indry na hoe raha na lehilahy tokantena ihany koa lehilahy, tsy misy maharatsy an'izany ange. Ianao efa olona hoe olon-dehibe ianao fa tsy zazakely intsony. Raha ohatra ianao ka hoe manana fientanana amin'ny olona hafa, tsy misy manakana anao tsy ianao an'ilay izy, satria tsy inona, ianao aloha tsy manambady, tsy voafehy amin'ny vady ianao hoe tsy maintsy andeha hiodikodina etsy sy eroa. Dia raha ohatra ianao ka mazoto dia afaka miaraka amin'ny olona hafa. Amin'izay fotoana izay nefa mba olona hoe madio ny iaraha. Raha ohatra ka olona tsy fantatro be viana ny iarahanao, tsara mba hoe mampiasa kapoaka satria tena tsy fantatra, efa maro izao ny aretina be dia be, dia mba mampiasa an'izay. Hisorohana ny mety ho loza ihany koa any aoriana, indraindray koa sendra bevohoka tampoka eo indry. Na lehilahy koa indraindray ohatra hoe vehivavy tsy fantatra lehilahy koa toa bevohoka tampoka eo nefa lehilahy tsy mieritreritra nanambady fa hilely fotsiny. Mialohan'ny hanaovana zavatra anankiray dia tsara mba hoe mandika ny lafy tsara sy lafy ratsy dia mba tsy misy intsony ny hoe olana avy eo. Na ho an'ny olona sarabady ihany koa, raha ohatra ka sarabady ianao ka efa tokantena amin'izay koa tsisy maharatsy an'izany. Efa lalam-piainana andalovantsika rehetrarehetra ange izany. Na manambady ianao na tsy manambady ianao, rehefa tonga taona tsy maintsy eo foana ilay tsirom-panentana ao anaty vatana dia mba efa natoraly izany fa tsisy maharatsy an'izany. Dia izay. Ny hafatra tiako apetraka fotsiny dia hoe ho an'ny mpivady. Zava-dehibe ry zareo izany hoe mpivady miaraka mipetraka izany. Hafa ihany izany manambady izany. Satria ianao raha latsaka anaty lavaka, ny vadinao ange nianarana anao noho izany ajaao mivady, indrindra ho an'ny lehilahy. Raha latsaka anaty lavaka lehilahy madama tsy afa-miala. Ho andry ihany koa ankela-piso, miezandry miezaka amin'ny fitiavana ny ramose. Ekena ny lehilahy aloha maditra izy fa kosa miezaka indry manao izay mahatsara kokoa, ny tokantrano indrindra no ravaka ny tokantrano. Miezaka indry manao tsaratsara, miezaka indry manao sakafo matsiro, miezaka indry mizara fitiavana ho an-dramose. Engana izy mba hanaja indry ao anatin'izay fotoana izay. Rehefa ohatra moa indry ka manao an'ireo rehetra rehetra ireo indry kanefa ilay riva vao maika izy midingy-dravo manidina ihany, dia
iny aloha efa toetra ratsy ny lehilahy dia anjara indrindra mandinika. Anjara indrindra mandinika hoe vonona ve ny hiaritra ilay izy sa leo be ako amin'ny adalàna, anjara indrindra izay. Fa ny tokantrano ho an'ilay iry mahaory ozy ny fitenenana, iry mahaory ilay izy, kanefa izay no lalam-piainana tsy maintsy lalovantsika dia anjaran'ny tsirairay ny mandinika. Ho an'ny tovolahy, tovovavy, aoka aloha ilay lely tsy kilalao, tsy kilalao mihitsy ilay izy, ekena, dingana, ahatongavana amin'ny hoe fiainan'ny olon-dehibe ilay izy, fa raha ny tokony ho izy ny atao hoe lely any mety miga 20 taona any izay vao mba hatony hoe miditra amin'ilay izy, fa raha mbola latsak'izay na lehilahy na vehivavy tsy dia tsara. Na izany na izany ary koa tsy rehefa feno 20 taona ary angaha dia andeha lely amin'izay efa feno taona, tsy izay akory ilay izy. Fa raha ho andry piso kely fianarana aloha fitaina tsara, izay no mahatsara indrindra, tsisy maharatsy an'izany. Tonga eo foana ny vady tonga eo foana ny lehilahy mendrika ho lasa vady indray, tsisy maharatsy an'izany. Tsara ary mba hoe rehefa miditra manambady mihitsy izay vao milely, tsisy maharatsy an'izany, zava-dehibe ilay izy. Ho an'ny lehilahy ihany koa miezah foana lehilahy mialohan'ny hidiran'ny tokantrano mba manana asa tsara koa lehilahy. Lehilahy ange na nenina avy eo raha vao vehivavy tsy eritreretin'ny lehilahy ho vady ny lasa vady lehilahy eo, lehilahy ihany no manenina mivary lava noho izany vadio no manabe voapoaka zanak'olona tsy ampy heverina, be dia be ny kapaoty raha ohatra ka maika loatra, ary vadio no mamafy lainga sy toko fitaka fa lehilahy ihany no jinjana fafin'ny lehilahy amin'ny fotoana tsy ampoizin'ny lehilahy. Efa mangatsiaka tompoko.